ary za afaka mitena amitsika fa am'izao fotoana zao no betsaka ny olona mpanoana an'izao fitondrana zao directeur dia anapotsy amin'ny resaka tany betsaka resaka amin'izany no resaka fanodikodina ambony avanjakana dia anaponja izany hoe misy fotom-pisainana miova ao. Nambarany ihany koa fa matotra tsara ny fomba hitantarana ny firenena eo amin'izay ady atao amin'ny kolokolo izay. Efa maro ireo dingana vita amin'izany ho izy ary mbola maro ireo ezaka mila trantrarina mba hisiny ny fanjakana tsara tantana. Tsy misalasala ny Premier ministre manome toromarika ireo ministra ndray fepetra, ireo mpiasam-panjakana hita amin'ny raitsy-kombakomba amin'ny ratsy hoy ny nambarany. Tokony alana ireo fahalovana rehetra ireo izy fa nambogoavana atrehana kosa ankehitriny ny ahafahana miaro ireo harem-pirenena raha ny fanazavany hatrany. Ary betsaka ny réforme fanavaozana ataontsika to anatin'ny 5 taona zay mba hanatsara bebe koa ny fitantanana eto anivon'ny firenena. Ary mandray antsara amin'izany anareo, ary zany mahatonga ny tendako manokana tena monsieur le ministre mihitsy hoe tsy mety kosa zavatra miseho am'toerana ohatran'izao ary tokony andraisana fepetra ny tompony andraikitra izay hita fa miraitsy-kombakomba ary tena miditra lalina mihitsy amin'izany zavatra tsy mety ohatran'izany satria tsy fomba fitantanana tsony eto anivon'ny firenentsika izany rehetrarehetra izay tokony hialana satria ny malagasy pisainany malagasy mandinika tsara ny malagasy ary mahita mampitana ary maneho ny heviny izy amin'ny alalany fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Izay no resaka amintsika fa ny fanamby dia ahoana no ahafahantsika miaro ny harem-pirenentsika. Anampitosika ireo tanora manana vina tetikasa afaka hampandrosoana ny isampatra ny fandaranasa miary. Voafaritra raha teo ao anatin'ny fandaranasa mipetraky ny gouvernemanta malagasy natao hanohanana n'ireo mpanantaneta iny fotiny, anafanganana ny sy-ampivoarana ary hanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo orinasa malagasy hanatsarana ny tontolon'ny toe-karena eto amintsika izany fandaranasa izany. Vola mitetina $10,000 no hanohanana ny hevitrireo tanora manana tetikasa anatin'ireto fandaranasa ireto. Fepetra misa 4 kosa no ahafana misitraka izany toana izany dia ny fijerena ny fahaiza-manao n'ireo mpisitraka, ny fisitrana lalana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny tsena anatiny, ny fifandraisan'ny tetikasa eo amin'ny tanjona apetraka ny fandaranasa ary ny famorahany fifamenoan'ny tetikasa amin'ny sehatra hafa. Start-upper 770 no ezana hisitraka ny tetikasa miary digital ary asa 770 kosa no efa niforona tamin'ny tetikasa miary agribusiness et tourisme. Natomboka ofisialy ny fandaranasa amin'ny tetikasa miary digital andiany faharoa sy ny tetikasa miary agribusiness et tourisme andiany fahatelo tany Toliara. Au cours de la première cohorte du programme miary digital, 43 jeunes ont bénéficié d'un don de $15,000 chacun, offert par le gouvernement malagasy à travers le projet TIC financé par la Banque mondiale. 769 emplois, dont 263 sans des femmes, avec un chiffre d'affaires atteignant 11,931,223,609 arrières pour les deux cohortes de miary business et tourisme. Mais si on lui apprend à pêcher, il mangera pour toujours. C'est dans ce sens que le programme MIAR fournit aux jeunes les ressources indispensables, que ce soit en termes de financement, de formation, d'appui ou de coaching, pour qu'ils soient en mesure de construire un avenir résilient et durable grâce au programme MIAR. Je tiens à exprimer ma gratitude envers la Banque mondiale. Vous apportez constamment votre soutien à la Grande Île dans la réalisation de la politique générale de l'État. Grâce à votre soutien et à votre engagement, nous concrétisons nos visions et nous continuons à aider nos semblables. Betsaka ireo loza mitranga eto amintsika rehefa faran'ny herinandro fa indrindra eny amin'ireo lalana malalaka toy ny eny Tsarasaotra, Rokady sy ny digy maro samihafa. Betsaka ireo fiara no mifamezivezy amin'ireny lalana ireny noho ny fialana amin'ny fitohanan'ny fiarakodia. Akoatra ny fandehanana mafy dia isan'ny miteraka loza eto amintsika ihany koa ny fandraisana zava-mahadomelona sy fisotroana zava-mahamamo eo ampitondrana fiarakodia. Ankilan'izay mbola maro ihany koa ireo fiara tsy vita fitsirihana teknika ankehitriny ka miteraka izay loza izay raha ny nambarany teo anivon'ny DGSR. Tsy ny fampiofanana ihany no tsy ampy
fanany fanaintanana koa satria tsika raha te-hanana an'izany fifamoivoizana mirindra manara-dalàna manaja ny tontolo iainana dia tokony fanentana atsika aloha voalohany indrindra entanina ny mpampiasa lalàna rehetrarehetra hanaja lalàna manomboka amin'ny fanajana lalàna ary mitohy amin'ny fiofanana mba ho maty-anina kokoa ireo mpamily eto amintsika mahatonga ny loza mpifamoivoizana amin'ny ankapobeny aloha tena ialako tsiny fa tena le etraketraky ny mpamily le fandehanana mafy le tsy fahaizana migereany avizanana le fisotroana toka ny rongonya reo amin'ny ankapobeny fa misy ihany koa moa ny lafiny ara-teknika eny antsefatsefaneny ho fampianana ny loza sy fanatsarana ny fifamezivezena eto Antananarivo renivohitra dia misy ny fampiofanana ireo mpamily miisa 20 izay mampiasa ny fitaovan'ny SMA ka ny eo anivon'ny DGSR no misahana izay fampiofanana izay ny JICA kosa no mamatsy vola izany tanjona apetraka ny afehezan'ireo mpamily ny familiana ireo fiara izay ampiasaina sy fanajana ny lalàna ihany koa aharitra 2 andro moa ity fampiofanana ity. Ny fananganana fotodrafitrasa mifandraika amin'ny filan'ny mponina ao amin'ny distrika Andramasina no andrasana amin'ny ity taona 2024 ity raha ny nambaran'ny solombavam-bahoaka voafito ao amin'ity distrika ity ny lalana ny fandriampahalemana ny fotodrafitrasa ara-tsosialy izay mifandraika amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro no tena ilaina maika raha ny nambaran'ny atrany isan'ny distrika mamokatra ary mamatsy aty Antananarivo renivohitra ny distrika ny Andramasina kanefa simba tanteraka ny lalana ankehitriny indrindra rehefa vanim-potoana ny favaratra tahaka izao. Akoatra izay dia isan'ny angatahan'izy ireo amin'ny mpanantanteraka ihany koa ny tokony hijerena akaiky ny lafin'ny fandriampahalemana izay isan'ny miantoka ny fiainan'ny mponina andavanandro izany indrindra ireo tantsaha. Ny lalanay somary hafahafa zay satria mizara 3 ny lalana ao aminay, misy an'le atsimo dia misy an'ny afovoany dia misy an'ny avaratra. Dia raha mba sitraka ao Andriamatofiloha sy anareo ao amin'ny mpanantanteraka ny gouvernemanta zany izay taria amin'ny Andriamatoa Prime Ministre dia mba aleo mba asiana asa mivaingana amin'izay amin'ireo lalana anankitelo ireo. Dia maniry izahay raha maniry misy tetezana eo Ambotrandraina izay tena efa simba ary raha miresaka fahasalamantsika dia tokony hisy amin'izay le bloc opératoire zay zany ny tena tetavy ny olona an'kio le fandidiana manaraka izany dia eo an'kio ny resaka fanabeazana be da be ny mpampianatra zao maniry an'le recrutement dia ny amarana koa azy ny resaka fandriampahalemana ekena tokoa fa mampikaikaika ny any ambanivohitra ny resaka fandriampahalemana zao fa mino fa afaka mandefa manampy ny olona foana ianareo sy ny fitaovana ny resaka gendarme zany mba asiana amin'izay ny poste avancé eo Anjomahamafalerivo any Morarano dia ny any Atakafatra sy ny karazany reny aoka koa mba isy ny jiro moa zany dia raha tsika mahafantatra fa misy aty amin'ny faritra varatra dia tsisy jiro ny Jirama mihitsy manomboka ao Mandrosoa zany ka hatrany Anosibetro Milorano mandalo sabotsy manjaka vahoaka. Ny trangana itranogoavana tao Betsindrity afokotany Aborefo commune ambanivohitra Ambomandrosany amin'ny distrika ny Farafangana iny alady lasa teo. Ny tanàna ray manontolo mihitsy no may atrano misy 700 tafo no levon'ny afo tamin'izany. Atrabona misy 37 no tsy nisy ny raisina intsony. Asitsy manan-kialofa na raha ny vaovao izay navoaka ny solombavam-bahoaka izay voafito amin'ny distrika ny Farafangana. Manoloana izany dia tonga tena toerana ireo solitena ny fitondram-panjakana nitondra ny tantsoroka sy ny fahakerezana ho andreo trabona ireo. Fanomezana fana miatrika ny andavanandro no natolotra ireto trabona ireto amin'izany. Nanentana ireo mponina ihany koa izy ireo mba hitandrina amin'ny fampiasana afo sy ny toroaly ary ny torotanety izay mety tsy ho voafehy ny fitarany aka iteradosa. Sady tanatomboka sy fanjakana ministry ny atstany izay tia manokana mitarika ny BNCRC amin'ny vonovoina dia ministry ny mponina izay miaya olona marefo mponina sy ministera mponina sy ny firaisakina natogavanay dia izay firaisakina ny membre gouvernemanta izay ny Andro Rajoelina moa no lehibe ny firenen'ny Malagasy miaraka amin'ny Andriamatoa Prime Ministre fanatanterahana natogavanay zany dia sady makahery andreo ny aramboina efa voarainareo teo ny afatra avy amin'ny solombavam-bahoaka fa tsy azo ataony mandovala
na mafisy ministry ny fitsarana fa voina lehibe zany fa ny fitandremana dia tokony ataontsika menakavy amin'ny fiarovana ny tanàna satria dia afo tsy voatandry mahatonga fatiatika lehibe toy izao dia manentana antsika izany amin'ny voly azo samia tonga satria izay ihany fanafodiny ahafahantsika miahy ny tontolo iainana ampitoy ny aina izay ivelomantsika rehetrarehetra indrindra fanarenana ny fahavoazana. Adidim-panjakana maro sady no nosiniavy ny filoha amerikanina Donald Trump iray andro tao aoriany ny iverenany eo amin'ny Maison Blanche. Isan'izany ohatra ny fanomezana fa mitsorakelyko areo olona misy sady 500,000 izay nahiditra ponja noho ny fidirana keliny tao amin'ny Capitol Washington nentina nanoherana ny voka-pifidianana filoham-pirenena ny 9 Janoary taona 2023. Ateo ihany koa ny fanafoanana ny Accord de Paris nosiniavy ny mpitondra teo aloha makasika ny ady atao amin'ny fivavahan'ny toetry ny andro izay nambarany fahafahan'izy ireo mitahiry vola hatrany amin'ny $10 miliara. Teo koa ny afanafoanana ny didy izay noraisina makasika ny tambazotra ny serasera TikTok ny fampitomboana ho 500,000 ny abatserana nalaina amin'ireo entana avy any Meksika sy Kanada, ny makasika ny fifindra-monina. Isan'ny nampanantenainy Donald Trump ihany koa ny fanatsarana ny ady izay misy ao Ukraine, nambarany fa ao anatin'ny enim-bolana dia ho tanteraka izany. Anjato ndreo didim-panjakana ho siniavina raha ny fampanantenany ireo vahoakany. Atao aorian'ny fianianana iny dia efa nirarisoa ity filoha vaovao hitantana indray any États-Unis ity, ny filoha Rosiana Vladimir Poutine, ary nanome toky amin'ny fisokafana amin'ny États-Unis raha toka tsy nisy izany nandritra ny fotoana izay nitantanany Joe Biden ka isan'ny niteraka ny ady ao Ukraine ihany koa.